Salamtsika rehetrarehetra ato tonga soa ato anatin'ny tafatafa mivantana miaraka amin'ny EducationUSA Madagasikara miaraka amin'ny Manoina Lalaharivony. Salama tantely, salama ianao. Ye, izy hatrany no hitondra ny valim-panontaniana manitikitika atsika rehefa indray mandeha isam-bolana toy izao. Rehefa manana fanontaniantsika amin'ny hoe inona no tokony atao raha te hanohy fianarana makany Etazonia. EducationUSA Madagasikara moa zany no atao hoe tompon'ny lakle satria any amin'zareo ny valim-panontaniana EducationUSA Madagasikara tonoiny eto foana. Hitanao amin'ny alalan'ity logo ty ihany koa mety efa hainao tsenjery io fa ny momba anazy mihitsy tsy fantatrao hoe fa inona marina moa le hoe EducationUSA Madagasikara. Fihinana ve zany ry Manoina? Andramo Mampatily nify be. Aleo izy ny amalentsika hoe inona no atao hoe EducationUSA Madagasikara. Ny EducationUSA Madagasikara zany dia tsy fihinana. Fa ny EducationUSA Madagasikara dia azontsika raisina sary hoe tetezana mampifandray ny fampianarana ambony any Etazonia sy ny mpianatra ho an'ny EducationUSA Madagasikara zany dia mpianatra malagasy. Mifandray amin'ny fampianarana ambony any Etazonia zany ny EducationUSA amin'ny alalan'ny fisoloana vava ny mpianatra malagasy. Ohatra hoe mampafantatra anazy ny momba Madagasikara, ny momba ny fampianarana eto Madagasikara sy izay tsara ho fantatra momba an'ireo mpianatra izay makany Etazonia. Izy koa mety manampy mikarakara an'ireny karazana tsena be an'ny fanabeazan'ireny na foara ny filazantsika anazy dia miantso fampianarana ambony avy any Etazonia, université samihafa tonga ao anatin'ilay foara ampahafantarana antsika malagasy hoe inona ny zavatra azon'izy ireny atolotra. Fa mampifandray ny mpianatra malagasy amin'zareo koa izy, zany hoe ho anao mpianatra izay te ho any manome ny andinindininy rehetra momba n'izay mety azo zaraina momba ny fampianarana any Etazonia ny EducationUSA Madagasikara amin'ny alalan'ny fanolorana hevitra sy fanomezana torolalana samihafa izay azonay avy any amin'ireo université any Etazonia zany. Zany hoe mpizara torolalana sy torohevitra ho an'izay maniry hianatra any Etazonia zany ny EducationUSA. Efa miparitaka any amin'ny firenena eo amin'ny 770 eo ny EducationUSA zao dia tombony ho antsika Madagasikara hoe anisany afaka manana an'izay EducationUSA zay koa. Mazava izay fanampanazavana misimisy kokoa momba ny hoe inona moa zany EducationUSA Madagasikara tsy fihinana zany io fa toerana anankiray manome torohevitra ny mpianatra amin'ny fanohizana fianarana any Etazonia. Ho antsika raha zao fa manaraka ity tafatafa mivantana eto amin'ny Facebook ity mety efa manana fanontaniana manitikitika sahady aza misalasala mametraka fanontaniana eto dia en commentaire n'ity vidéo ity zany dia hoe misy ekipa mamaly anareo mivantana ihany koa zay ny antom-pisiany le tafatafa mivantana. Raha toy izany ny resaka Manoina resaka zany hoe manampy ny EducationUSA Madagasikara manampy ny mpianatra fa manampy amin'ny endriny manao ahoana izay fanampiany izay. Tsara dia tsara ilay fanontaniana satria misy karazany ny fanampiana. Voalohany aloha rehefa miresaka amin'ny EducationUSA dia anisany mampiazakazaka antsika le hoe aiza ny mahita ny hoenti-manana ianarana any Etazonia satria fantatsika hoe mila hoenti-manana betsabetsaka ary mila iomanana izay vao misy miteny hoe misy manampy amin'ny fianarana any Etazonia dia hoe aiza ary le vatsim-pianarana ohatra. Fa ho mariantsika kely atao anatin'ity tafatafa androany ity hoe tsy mpanome vatsim-pianarana aloha zany ny EducationUSA fa afaka manome torolalana sy torohevitra amin'ny toerana sy fomba ahafahanao mahazo vatsim-pianarana amin'ny fianarana ny Etazonia zany. Zany hoe ny fanampiana omen'ny EducationUSA zany rafitinina dia fanomezana torolalana amin'ny dingana tsirairay amin'ny fianarana any Etazonia manomboka amin'ny fikarohana université, amin'ny fisoratana anarana, amin'ny fitediavana fanampiana amin'ny hoenti-manana, fikarakarana visa sy fiomanana amin'ny fiaingana. Efa andiana karazana torohevitra afaka omeny ny EducationUSA zay fa hoe ahoana na zahoana n'izay torohevitra zay satria samy manana ny fanontaniana manitikitika anazy ny mpianatra tsirairay arakaraka ny fianarana tiany atao ny mety hoe sampampampianarana tiany idirana na ny nina moa zany ny niveau an'ilay mpianatra dia aiza ao fomba ahoana mihitsy zany tena zahoany an'izay torohevitra zay Manoina.
Ny akabetsahan'ny fionana amin'ny EducationUSA tena izy dia any amin'ilay antsoina hoe advising center na hoe ivitoerana filan-kevitra. Mety misy tamintsika efa nahafantatra tao amin'ny TP-Antsavola tamin'ny taona lasa rehetra fa misy fandaminana anatiny kely tsika zao dia mbola holazaina amintsika miandalana io ny fandaminana manaraka. Fa ao anatin'io ivitoerana filan-kevitra io no ahafahanao miona amin'ny mpanolotsaina ny EducationUSA dia ao anatin'io ianao afaka miona mivantana manokana mizara ny fanontaniana rehetra anananao tao aorianan'ny fikarohana izay nataonao, afaka mangataka fotoana zany. Mety misy fotoana koa ny EducationUSA mikarakara famelabelara-kevitra momba na loha-hevitra iray dia anasana ny olona rehetra izay liana amin'ny loha-hevitra io. Misy fotoana ihany koa afaka tonga fotsiny ianao fotoana fivoahan'ny fitoerana satria misy solosaina sy internet ao azonao anaovana fikarohana maro samihafa. Misy boky maro samihafa koa ao momba ny fitediavana sapapiofanana, momba ny fitediavana université, fitediavana fanampiana amin'ny hoentim-manana, momba ny fikarakarana visa, fanomanana ny fitsapam-pahaizana ilaina ny fisoratana anarana sy maro hafa koa. Izany hoe tena afaka fanampiana be zany ao amin'io ivitoerana io dia holazaina miandalana ihany ny vaovao momba ny fisokafan'ny ivitoerana manaraka fa ny famelabelara-kevitra mety efa ho asitsika ao efa ao anaty programme zay dia horesahantsika miandalana eo ihany. Fa ankoatran'ny ivitoerana dia mikarakara na mandray anjara any anatin'ireny tsenabe ny fanabeazan'ireny koa ny EducationUSA na le lazaintsika hoe foara. Raha mety misy fotoana ianao mandalo amin'ireny dia jereo fa mety misy standin'ny EducationUSA ao ampafantatra aminao ny fianarana any Etazonia. Ary raha tsy miona mivantana ary inona no mety fomba ahafahana mifandray amin'ny EducationUSA indrindrindrindra amin'izao fotoana mbola tsy fisokafan'ny ivitoerana izao. Amin'izao vanim-potoana antsika izao dia tena betsaka ny fomba ahafahana mifandray na dia tsy miona mivantana ary dia ho raisitsika ny tombon'izay teknôlôjia izay dia fantaro fa afaka mifandray amin'ny EducationUSA ianao amin'ny alalan'ny mailaka, amin'ny alalan'ny page Facebook, amin'ny alalan'ny antso-antarobia. Ao anatin'ny page Facebook manokana dia hotsindriana kely hoe be dia be ny zavatra afaka raisitsika ao anatin'io page Facebook io isan'andro dia misy fizarana torohevitra sy torolalana ao ataonay momba ny dingana samihafa amin'ny fianarana any Etazonia. Isam-bolana dia misy an'izao tafatafa mivantana eto amin'ny Facebook izao izay iresahantsika loha-hevitra anankiray amin'ny fomba mivelatra kokoa ary afaka miresaka aminay ao anatin'ny afatra miafina ihany koa ianao raha misy fanontaniana manokana fa efa misy ekipa vonona hanampy anao ao. Ny ekipa resahana eto zany dia ny ekipan'ny EducationUSA Madagasikara tononiko izay satria izay ny anaran'ilay page Facebook izay ihany koa eto amin'ny page Facebook ny US Embassy Madagasikara ihany koa afaka manoratra ihany koa ianao na dia momba ny fianarana any Etazonia ary dia misy amaly anao foana eo araka izay hoe fanontaniana manidikitika atsika izay ny hanampiana anazy koa angambany mandra-piandrana izay fisokafan'ny ivitoerana ny EducationUSA izay dia misy boky satotan-kevitra sy horonan-tsary fanadihadiana ihany koa raha rotina ty fotoana ty Manoina eto amin'ny ambasady amerikana ety Andranomena misy ny atao hoe IRC na Information Resources Center na karazana tranom-boky izy io afaka hijerenan'ireo boky atotan-kevitra ianona mety hoe horonan-peo, hijerena horonan-tsary fanadihadiana mahakasika ny hoe fianarana any Etazonia na momba ny Etazonia amin'ny ankapobeny izay tsara ho fantatritsika mpianatra ary indrindrandrindra tena hoe mety be amintsika izay maniry ny hanamafy ny fahafehezana ny teny anglisy feno boky ao misy karazana exercice afaka ohatrany hoe izarantsika zany miatrika an'ireny fanadinana toy ny hoe TOEFL, ny GRE, GMAT sy ny sisa dia aza misalasala manatona ety amin'ny ambasady amerikana fa indrindrandrindra manatona eo ihany fa mialohany anatonana anazy arao ty page Facebook sy satria misy toromarika torolalana kely zany dingana farafakely ny tokony ataontsika misoratra anarana mba ahafahana mitsidika an'izany tranomboky ny ambasady amerikana izany. Izay ny
mahakasika an'iny Manoina fa eto aho zany dia akatoerana mpianatra anankiray ataoko hoe afa-panadinana na afaka baka na afaka fanadinana ohatrany hoe fa sehatra ambonimbony kokoa mety efa nahazo licence ohatra na master dia manam-pikasana no fianarana any Etazonia, manam-pikasana ametraka an'izay fanontaniana manidikitika ana amin'ny EducationUSA Madagasikara na mivantana na amin'ny alalan'ny Facebook ohatra misy farafahakeliny ve takiana amiko mialohany ametrahako ilay fanontaniana sa ina zany no ohatrany hoe dingana torohevitra tianareo tenena amiko amin'ilay mpianatra zany mialohany ikasaka aminareo inona ny valiteny efa vonona tokony homaniko. Eny, tena anisan'ny mahafaly ny ekipan'ny EducationUSA mihitsy no mahita hoe raha manana fikasana ianao dia tena maneho an'ilay fanananao fahavononana hiditra ao anatin'ilay dingana rehetra izay ale satria tsy hoe mitsangana ny EducationUSA dia ianao teo any Etazonia dia eny ary fa hoentina any Etazonia ianao fa inona ny dingana izay efa azonao atao mialohany anatonana anay ny dingana azonao atao ny mamantatra hoe inona ny tianao ianarana amin'ny niveau inona ny tianao aleha mety efa afaka mijery ve ianao hoe université aiza ho aiza na iza mihitsy no afaka manome an'io fianarana tediavinao io mety efa afaka mijery ve ianao hoe mety manome hanampiana fa tsy mpianarana ve izy dia rehefa avy namaky ny tranokalany ianao dia nahita hoe misy fanontaniana tsy voavaly tao anatin'ny tranokalany azonao atonina ny EducationUSA ny tena tiana ho tenenina zany tsy hoe tsy mahazo manontany ianao satria tsy nanao an'izao ohatra fa efa misy dingana maro samihafa efa azonao atao manokana na mbola tsy misy an'ny EducationUSA ary fa ny EducationUSA dia natao hanampy amin'ireo zavatra somary tsy afaka hitanao tany anatin'ireny tranokala na tsy voavalinao manokana ireny dia tena natao hanampy ny EducationUSA fa aza misalasala mihitsy raha misy fanontaniana manitsikitika anao ny tiana ho mariana fotsiny dia hoe anjaran'ilay mpianatra manokana sy manontolo ny fikarakarana ny toy an'ny fianarany any Etazonia tsy anjaran'ny ray aman-dreniny tsy anjaran'ny namany tsy anjaran'ilay université ary tsy anjaran'ny EducationUSA fa mety manampy sy manohana ihany ireo manodidin'ireo raha manana fikasana zany ianao dia miomana hanao an'ilay dingana sy ny asa rehetra nefa tsaroa fa afaka manampy ao anatin'izany ny EducationUSA dia hamafisitsika eto ihany hoe tsy manome vatsim-pianarana fa afaka manome torohevitra sy torolalana ny amin'izay vatsim-pianarana mety azonao alaina hanampiananao amin'izany fianarana izany dia tsara koa ny manamarika fa maimaimpona ny fanororana torohevitra rehetra izay ataon'ny EducationUSA na misy famelabelara-kevitra na misy fizarana taratasy kely na fampionana amina université na famaliana fanontaniana isan'andro dia maimaimpona avokoa tsy misy andoavam-bola fa atolotra ho anao ho fanampiana amin'izany fikasanao zany. Eto amin'ity page Facebook ny EducationUSA Madagasikara sy ny USMBC Madagasikara ity dia misy torolalana, torohevitra ihany koa zaraina eto foana ny fotoanantsika ohatran'izao moa zany dia indray mandeha isam-bolana dia miresaka loha hevitra manokana isika dia ampirisihana hatrany metraka fanontaniana rehefa mandeha ilay vidéo salam'izao fa misy ekipa amaly anareo foana dia akoatran'izay raha manana fanamariana fanampy ny mety hoe andravonana n'izay tafatafa mivantana izay Manoina mety ho inona? tena andravonana anazy sady mety famerenana kely sy famporisihana anao raha manana fikasana sy faniriana hianatra any Etazonia ianao dia tsaroa fahalalana lava mila fahamatorana sy faharetana nefa tena azo atao ary noho izay somary fahalavany sy fahasarotany kely izay dia natsangana mihitsy ny EducationUSA hanampy anao atony izahay amin'ny alalan'ny mailaka antsoataribia Facebook na rehefa misokatra ny fitoerana ary ao ty page Facebook ty fa atony anisany ahitanao ny vaovao rehetra isan'andro dia afaka mahita torolalana ato ianao afaka mandefa hafatra miafina ary azadiny manaraka anay amin'ny tafatafa mivantana isam-bolana dia tsarovy fa maimaimpona izay rehetra atolotra ho anao. Ny EducationUSA Madagasikara eo mamaly an'ilay fanontaniana hoe amin'ny ankapobeny fa tsy ahivina ihany koa fa mandalo amin'izy ireo ihany koa rehefa misy an'ilay vatsim-pianarana manokana ireny mety manikitika antsika izay zavatra izay hoe misy programme toy ny Fulbright izay niresahantsika teto tamin'ny ray volana lasa mety misy programme hafa na ny Humphrey na ohatran'izany izany hoe misy sokajina mpianatra hafa koa izany kendrena amin'izy ireny misy ihany ilay tolotra na vatsim-pianarana fa manaraha foana ilay page Facebook izany dia antanio ilay manidikitika anao dia ho fantatra hoe aiza ho aiza ny lalana afaka aleha
na afaka iomanana mialoha zay tsy teny hoe tsy afaka alefa afaka iomananao mialoha zay zany ny tafatafantsika androany Manoina dia misaotra antsika rehetra zay mametraka fantaniana manaraka ny tsy tapaka afaka ray volana toy izao indray zay hitondra lohahevitra anankiray vaovao dia mandrapitafy eto indray veloma tompoko